Aleloia, mbola faly miara-abantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako. Anio fahatelo amby roapolo ny volana avrila 2025 dia hanambara amintsika tsirairay avy ny fahitana izay nasehon'ny Tompo ahy izany. Milohan'ny hanambarako izay fahitana izay hitako izany dia hiaraka hivavaka tsika. Jesosy Tompo, mbola misaotra sy mideranao fa mbola afaka hanambara ny fahalehibiazanao Jesosy amin'ny eran-tany indray amin'ity andro androany ity. Misaotra ny amin'ny famindraponao, misaotra ny amin'ny fitiavanao ary misaotra ny amin'ny fitahinao Jesosy ka raha hanambara ny fahalehibiazanao Jesosy dia oka ny fanahinao ampiteny amin'izay sitrakao. Ka ninona asa andevoly rehetra dia efa atorana amin'ny rahan'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, afo ny efa mandoro ny fahavalo sy ny firongony rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny afon'Andriamanitra dia afo mandevina, afo mandoro anareo Satana. Ka misaotra anao indrindra Jesosy, ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy Nazareta. Misaotra Jesosy io. Amen. Amen. Arak'izay efa nambarako tamintsika teo izany dia hanambara ny fahitana izay nasehon'ny Tompo ahy amin'ity anio ity izany. Ny fahitana izay nasehon'ny Tompo ahy izany rehefa tao anatina vavaka izany, vavaka fiaraha-mivavaka hariva izany izay teto amin'ny Tobomasina Antananarivo. Dia rehefa tao anatina vavaka izany dia tao anatin'ny fandroana devoly izany dia rehefa nandroaka devoly izany dia nahita fahitana amin'izay izany nahita kisoa menamena be mihitsy izany dia nahita lalana maizina midina ambany izany dia any amin'ny farany ambanin'io lalana ohatran'ny hoe lavaka izany ilay izy nefa ohatran'ny hoe lalana satria ilay kisoa mena be izany dia nandeha tamin'io ohatran'ny hoe lalana lavaka ambany be izany ilay izy midina ambany be sady maizina be dia any amin'ny farany ambany izany dia misy afo izany any amin'ny farany ambany any dia ilay afo izany no somary manazavazava kely ilay ohatran'ny hoe lavaka be midina any ambany. Dia izay izany ny fahitana izay nasehon'ny Tompo ahy dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia rehefa napahafantatra moa izany ny mpanompon'Andriamanitra fa voaroaka izany ny devoly isaorana an'i Jesosy fa voaroaka mihitsy izany ny devoly ary tena hoe verina tany amin'ny elo mihitsy izy dia isaoran'i Jesosy ka ny tiako hampaherezina antsika izany dia tsika mila mitandrina izany fa satria indraindray mety avy amintsika ihany no hidiran'ny devoly ao amin'ny tranontsika dia mila mitandrina tsara izany tsika ny amin'ny rehefa mandeha mivoaka ny trano mila mitandrina tsara izany tsika ny amin'ny sakafo hohanina mila mitandrina tsara izany dia mila mandroaka devoly sy mivavaka foana. Amen.